Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahio. Hoy Andriamanitra hoe, iantsoahy izy ary ho enoiko, ombako amin'ny androm-pahoriana, ahafahako omeko voninahitra, ho vokisako andro sesehena. Salamo 10. Faly mambola tsara antsika jiaby eo ve mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra antsika olo raiky ary natao agnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy. Fotoagna tsara atokagna eglizy ho an'ny zanany amin'izao vanim-potoagny karimy izao. Ka ny eglizy manolotra loha-hevitra lehibe amintsika dia ny hoe Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no be siasia. Noho izany isaoranay manokana nareo zay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity ary asianay mpitiavagna hitandregny sy agnaraka izany hatramin'ny farany. Asesiky aravoagna izahay kano zany andeha arentsika hitandregny ny fampianarana ndraiky toroteny arosony son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson ry amandrentsika amin'ny alalan'izao fampianarana sy toroteny atolony amintsika izao, izay arahany fagnazavagna sy famaboasagna ny vakiteny maro samihafa atolotry ny eglizy amintsika niany. Ka raisintsika ampitiavana, ampinona ary amitsikina tokoa izany amin'izao alahady voalohany karimy izao. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky Genèse. Vovotany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra n'olombelo, dia nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorona, ka tonga zava-manana aina ny olona. Ary ny Tompo Andriamanitra nanao saha tany Edena, tany antsinanana, ka napetra ny tao ny olona izay noforoniny. Ary nampaniriany ny Tompo Andriamanitra tamin'ny tany, izao hazo rehetra mahate hijery, sady fihinana isan-karazany izao, sy ny hazony aina tao fovan'ny saha, ary ny hazony fahalalagna ny tsara sy ny ratsy. Ny biby lava no fetsindrindra amin'ny biby rehetra eny an-tsaha, izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny ravehivavy, haiva re Andriamanitra nanao hoe
aza mihinagna amin'ny hazo rehetra amin'ny saha ianareo? Hoy navalin'ny vehivaviny bibilava. Mihinagna amin'ny voan'ny hazo amin'ny saha izahay, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha no nanaovan'Andriamanitra taminay hoe aza mihinagna amin'izany ary aza mikasika izany akory fa ndrao maty ianareo. Dia hoy ny bibilava tamin'ny vehivavy, tsy ho faty akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izany andro hihinananareo izany dia hisokatra ny masonareo ka ho tahaka n'Andriamanitra ianareo, mahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa ny voan'ilay hazo dia fihina, mahate hijery sy mendrika ho irina mba hahazoana faheratan-tsaina. Niuti tamin'ny voany izy dia nihina, ary nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy ary nihina izy. Nisokatra ny mason'izy mivady ary fantany fa nitanjaka izy ka nanjaitra ravina viavy izy ireo nataony sikina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Jana
itu Kamaluluna terira tersijana Kamaluluna terira tersijana. Vakteny masina faharoa, taratasy masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izao tontolo izao no nidirany fahotana tamin'ny olona iray sy nidirany fahafatesana noho ny fahotana. Ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana satria nanota avokoa izy rehetra. Fa nisy ota ihany tamin'izao tontolo izao natalohany lalàna aza. Saingy tsy tanana isy sazy ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany anefa ny fahafatesana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moizy. Na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraky ny fandikana nataony Adama aza. Ary Adama dia tandindon'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoan'ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoany anankiray aza na hafatesany olona rehetra, maika fa ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no nandraisany olona rehetra bebe koa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Ary tsy mba tahaka izay tonga noho ny anankiray nanota ny fanomezana, satria noho ny ota anankiray no nisia ny fitsarana ho fanameloana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisia ny fahasoavana ho fahamarinana. Ary raha ny fahadisoana anankiray aza nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony anankiray io, maika fa ny nataony anankiray dia i Jesosy Kristy no anjakan'izay mahazo ny haben'ny fahasoavana amampanomezam-pahamarinana amin'ny fiainana. Koa tahaka ny natongavany fanameloana ho an'olona rehetra noho ny fahadisoana iray, no natongavany fahamarinana azo ampiainana ho an'olona rehetra kosa noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny natongavany maro mpanota noho ny tsy naneken'olona iray, no natongavany maro ho marina kosa noho ny naneken'olona iray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy anene Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza evanjely masina nosoratany masinday Matio, voninahitra aneo anao re Tompo. Tamin'ny zanandro zany dia netiny ny fanahy nankany anefitra i Jesoa mba alainy ny demony fanahy. Ary nifadianina 40 andro sy 40 alina izy, ka noana no niafaka izany. Dia nanatona ny mpaka fanahy, ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ataovy tonga mofo ireto vato reto. Fa namaly Jesoa ka nanao hoe, efa voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona,
fa ny teny rehetra zay aloakiny ny vavan'Andriamanitra. Tamin'izay dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ny demony ka nametraka azy teo an-tampony tempoly dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa efa voasoratra hoe ny anjeliny no nametrahany anao, ary izy ireo hitondra anao eo an-tanany fandrao tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa hoy Jesua taminy: efa voasoratra koa fa tsy aka fanahy ny Tompo Andriamanitrao ianao. Dia nentiny ny demony nankany ambony tendrombohitra avo dia avo indray izy, ka nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Ary hoy izy taminy: omeko anao zao rehetra izao raha miankoka hivavaka amiko ianao. Fa izao no navaliny Jesua azy: mandehana ry Satana, fa efa voasoratra hoe ny Tompo Andriamanitrao no hivavahanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. Tamin'izay dia nandao azy ny demony, ary indreo nisy anjely tonga teo aminy ka nanompo azy. Izany are ny tenene Tompo, dirany eo anao ry Kriste. Ry kristiana ava malala, mitohy tokoa ary ny diasika ary niady ataosika zay natomboka sika tamin'ny alarbiany lavelina teo mandritra ny 20 andro ny kare mitondra tsika amin'ny baka fisanganako velona fiainam-baovao. Ka tiany eglizy ary ho sapasika sahady amin'izao alahady voalohany karemy izao ny tena dikany fahotana zay fantatra sika. Io no mahatonga ny korontana maro isan-karazany. Maro ary no izany no azo lazaina momba ny fahotana. Tsy inona tokoa moa no fahotana fa ilay fakapanahy nanjoa an Jesua tany anefitra. Voafitin'io fakapanahy tany anefitra io ny azo lazaina ny fomba fibanjinana an'izay fahotana izay ary akasika lesona eo amin'ny fiainansika. Voalaza ao tokoa ny fototra ny fakapanahy izay mitondra antsika amin'ny fahotana, ary sy inona io fototra ny fakapanahy io fa izay nanjoany Adama sy Eva izay ambarany vakiteny voalohany ka nahatonga asika olombelona rehetra lasaka tao anatin'izany fakapanahy izany lavo amin'ny fahotana izay ambarasika fahotana tamin'ny fototra, satria anisany nanjary ny mahaolona antsika. Ary noho izy fahotana dia sy mifanaraka araky ny nahareny
nandriamanitra asika. Ia hitasika eo ny endrikin'izay fahotana zay. Mbola matetika isika no mamerina ny fahotana ny Adama sy Eva, na dia azosika tamin'ny batemy aza ny fahasoavana mahazanaka Andriamanitra asika. Mpanota isika olombelona, nololanitra ka mety ho lena hoy ny razasika, mandeha tany ka mety ho solafaka. Ny fahotana dia isika mivadika amin'ny afatr'Andriamanitra araka io vaky teny voalohany bokin'ny Genesio. Fantatsika mazava, fantatry Eva fa voafitaka ny fakapanahy izy, voafitaka ny lay rasy, ary Adama dia lavo tamin'ny fahotana, ary dia indrisy manao an'izany expérience zany isika. Fantatsika ny marina, ary efa nolazaisika tamin'ny alarobia fanosorana ny lavenina, manana modely sika amin'izao volana marsa izao dia i masinday Joseph, lehilahy marina sy tia vava. Fantatsika ny marina, nefa indrisy no isika malemy dia lavo amin'ny fakapanahy. Izay ihany koa no ambaran'ny masinda Paoly amin'ny vakiteny faharoa. Efa nambarany Andriamanitra araka io vakiteny voalohany io fa amin'ny endrika n'ilay azo no ny marina, nefa nandika an'izany i Adama sy Eva satria voafitaka n'ilay rasy. Ary io ny expérience iainantsika, ary izay indrindra no mbola anovasika ary n'izao sinoda izao mba ahafahasika miady amin'izany fitapitaky ny rasy zany, ka ahafahasika mametraka rafitra mba hahitantsika fivelarana, iverenantsika amin'ny vocation noharian'Andriamanitra asika, hanova ny fifandraisana araky ny naharian'Andriamanitra azy, ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisantsika samitsika, ny fifandraisantsika amin'ny Andriamanitra. Ary zay no antony nahatonga nofo ny zanak'Andriamanitra, izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana, zany hoe noresiny no babeny izay fahotana zay mba hanafaka asika amin'ny fahotana, ka resiny tao amin'ny fahafatesany izay ka nitsangakoverina izy, ka raha miaraka amintsika dia andresy an'izay fahotana zay, hoe ilay korontana vokatry ny fahotana, korontana hitasika na eo amin'ny zavaboary, na eo amin'ny fifandraisansika mpiarabelona, na amin'ny fifandraisansika amin'Andriamanitra. Ka izay indrindra na dia sy ametraka ny fahamaritana ny fahotana ary sika dia ny vokany no hitasika mazava sara, korontana eo amin'ny fifandraisansika araka voalaza zay. Ka izy soa matoa tonga olombelona ary nanolotra ny ainy, nafoy ny ainy, dia amerina indray ilay endrik'Andriamanitra ao amintsika. Ary zay ny batemy, sy afaka ireare isika na iopoerapoera, ka tokony tenantsika ialansika amin'ny fahotana, fa sy maintsy miaraka amin'ny fahasoavana Andriamanitra isika. Zay no mahatonga asika milaza fa izao karemy izao dia ady sady tia, ady atresika ka sy horesika amin'ny alalan'ny angovosika fotsiny, fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga asika manao an'ireny fifadiakanina sy ireny ady ataosika isan'andro reny. Manambara amintsika i masinda Paoly amin'ny vakiteny faharoa, aoka isika anana fanetretena, ka izay indrindra no fomba hoentisika miatrika an'izay fanarenana hoentin'i Jesosy, ary hitresika amin'izao sinoda izao ao anatin'ny fanetretena sy ny fahatsorana no hametrahasika an'izay lalakomba asika izay. Ka amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao ary kristianina havana dia oka tafy an'izay fanetretena izay sika, olombelona mpanota isika, samy mahalala an'izany sika, tia sika Andriamanitra, tsy mahafoy asika Andriamanitra, ary miaso asika izy. Anjara sika zany no anana fanetretena, ieky ny alementsika, ieky ny fahotantsika, sy amin'ny alalany angovosika no ahafantarantsika ny ahafahantsika andresy ny rasy marina, fa sy maintsy miezaka isika. Ary zay koa ny karemy, niezaka no mahaolona, satria ny biby ihany sanatria no tsy mba manao ezaka, fa ny olombelona nomen'Andriamanitra saina sy herim-po, ka afaka miroso amin'izay ady atrena zay. Na izany aza dia mila fanetretena isika. Izay koa ny fampianarana fototra androson'ny eglizy androany, ny ananantsika fanetretena sy amin'ny alalan'ny herisika fotsiny no ahafahasika anana an'izay fandresena ny rasy zay. Ka izay indrindra no ambaran'ny evanjely androany, hitasika ireo
hitasika ao amin'ny evanjely ireo fakapanahy nanjoan'i Jesosy tany anefitra. Zany efitra zany dia manambara an'izao tontolo izao feno korontana sy fantatrao misy no avy sy misy repère anao rehefa anefitra sy fantatrao ny tany ele ary iady amin'ny anoanana iady amin'ny etaeta ary besaka ny biby any anefitra. Dia izay io ambarany efitra etrehan'i Jesosy io noentin'ny fanahy izy ihany araky ny volazan'ny evanjely, zany hoe mitantana azy ny fanahy ka aoka ho alalintsika sara io evanjely io amin'izao fanomboany ny evanjely zao fanomboany karimy zao hoko sapasika fa izy Jesosy no tenin'Andriamanitra ary izy no sakafo mamelona antsika. Na dia efitra azy zao tontolo zao fa raha mifikitra amin'ny Jesosy sika na dia mafy aza mitrakitraky izao tontolo zao ka manaiky hovan'i Jesosy sika amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny Eukaristia, satria izay moko io fakapanahy telo ambaran'ny evanjely io. Ka izay indrindra na dia maro aza ny zava-mitranga ho isika dia mifikitra amin'ny Jesosy sika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandraisana ny teniny ary mivelona ny teniny, amin'ny alalan'ny Eukaristia izay manova ny fiainantsika dia afaka miatrika an'izao ady sarotra izay etresika milaza miara-mahita isika ny zava-misy iainansika amin'izao fotoana izao, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny sekoly, na eo anivon'ny fiainan'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny firenena. Ka mety mahatonga sika ho tratra ny fakapanahy. Ka ny voalohany indrindra dia ny fakapanahy ny kibo, zany hoe ny fitiavan-tena, ka ahatonga sika hitodika amin'ny tena sika fosiny ka sy eritreritra ny hafa. Ka izay no mahatonga an'ireny fialonana, mahatonga an'ireny avinavina ka mitarika amin'ny herisetra izay fantatra sika no vokany amin'izao fotoana zao. Ambaran'ny eglizy ary ry kristianina havana amin'izao lahady voalohany zao fa sy ny angovo sika no andesikisika n'izany marina sy mainsy miezaka sika araka naverimbery sika teo fa sarovy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika mandresy ny fakapanahy. Ny mahadiso asika dia ny manao ny kibo sika ho Andriamanitra ka lasa mifanapotika isika noho ny fitadiavana voninahitra dia teo ambony sika. Io voninahitra io dia matetika mahatonga sika manilikilika ny hafa. Ambaran'i Jesosy fa sy ny voninahitra ny sarobidy indrindra fa aoka ivelona ny teniny, aoka siaka fanahy ny tompo Andriamanitra ao ianao. Aoka isika zany atoky an'Andriamanitra, ny fitokiesika an'Andriamanitra vokatry ny finoana no hitarika sika ary sy ny fikasasika ny voninahitra no hitondra sika amin'ny famonjena fa mifanomeza sika voninahitra amin'izay atao sika izay vokatry ny finoana, vokatry ny fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fiainansika ka manova ny fifandraisasika. Ny fakapanahy matetika manjoasika ihany dia te-hanjakazaka amin'izao rehetra izao sy ny feritreretana fa isika olombelona dia mahefa ny zava-drehetra ary fakapanahy manjoasika koa io ka aoka ho alalintsika ary profiny zany io fakapanahy io no mahatonga sika olombelona mandrava ny tontolo iainana marina. Napetraka Andriamanitra hiaro ny sany edena isika, napetraka Andriamanitra hikolokolo ny sany edena marina. Ny rainy anjaka isika fa sy anjakazaka aokary ahasapatena isika anatin'ny fanetretena ka hiala amin'ireny fomba ireny fa hifikitra amin'Andriamanitra ka hivavaka ararotsika izao karem'izao hitodisika amin'Andriamanitra ka iray fo tanteraka amin'Andriamanitra isika. Ka ny ataotsika amin'izay dia ampanjaka an'Andriamanitra fa sy anjakazaka isika. Ry kristianina havana tamin'ny larobiny lavenina tokoa dia voalaza fa misy asa telo sy mainsy aizasika ny vava, ny fifatekana sy ny fanaovana asa soa. Ny fakapanahy voalohany nahazo an'i Jesosy dia mifanaraka amin'ny fifadiakanina. Raha zanak'Andriamanitra ianao atovy tonga mofo ireto vato reto namaly Jesosy efa voasoratra hoe sy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Ny teny manilo ny fiainantsika ka oka ho raisitsika fandrindra amin'izao vanim-potoanan'ny karimy ary amin'izao anaovantsika ny dingana faharoa amin'ny sinoda izao ka ahatonga sika hiaro ny tontolo iainana, anova ny fifandraisasika. Raha ny tenin'Andriamanitra no ampiasaisika fa sy ny tenitsika fosiny dia teny manorina izany fantatrasika fa izay no nataon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genèse ka okary amin'izao vanim-potoanan'ny karimy izao. Ny fifehezana
fahaizasika ny tenansika anampy asika mba ho teny manorona araky ny io tapany faharoa amin'ny sinôda io. Ny fakapanahy faharoa izay nanjoan'i Jesosy dia ny fikatsana ny voninahitra, ka io indrindra koa dia mifanaraka amin'ny asa izay tsy maintsy ataosika amin'izao karimy izao dia ny asa fanasoavana. Raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambony fa hoy Jesosy efa voasoratra hoe siaka fanahy ny Tompo Andriamanitra ao ianao. Ka izay indrindra aoka ho ararotsika izao karimy izao mba hifanasoa hifampisimbina isika ka iova ny fifandraisasika amin'izay. Ny fakapanahy fahatelo dia mifanaraka amin'ny fitiavam-bavaka. Omeko anao izao rehetra izao raha miankohaka ka hivavaka amiko ianao. Navalin'i Jesosy mandehana ry Satana fa efa voasoratra hoe ny Tompo Andriamanitra ao no ivavahanao ary izy irery ihany ny tomponao. Ka izay indrindra ry kristianina havana miatrika an'ireo fakapanahy ireo sika ka aoka ho fotoana fivavahana araky ny ambaran'i Jesosy. Misy ireo fahotana tsy afaka raha sy amin'ny alalan'ny fifandekana sy ny vavaka. Fotoana fivavahana bebe kokoa eo anivon'ny fianakaviana, eglizy kely, eo anivon'ny sekoly. Ary zay no antony anaovasika an'ireny récollection sy la retraite reny amin'izao karimy izao. Araroty ary ry kristianina havana mba anavozasika ny fiainam-bavaka sika izao karimy izao, fandrindra amin'izao fanatanterahasika ny sinôda izao. Araky ny voalaza teo am-piandohana ny barbarie ny tenin'Andriamanitra fa fahadisotsika ny mampanotasika ka ansoinarisika amin'izao karimy izao 70 andro mba anana an'izay fiainam-baovao izay ka ho hibebaka manatona ny sakramentany fampihavana, ny sakramentany kofesy. Ry Jesosy Tompo sy miafina aminao tokoa ny zava-misy ankehitriny. Robaka ity tranobe ombonana vokatry ny etraketraka ihany, nanjakazaka izay fa sy nanjaka, sy mikarakara, sy mikolokolo, sy ny ambina, sy nanatanteraka ny avatrao. Ka enganie izao firosonahy amin'izao karimy izao, fandrindra amin'izao sinôda tapany faharoa izao, fianakaviana, eglizy kely hiaro ny tontolo iainana, anampy anay hibebaka bebe kokoa ka anampy anay anana fivampenitra mahery vaika. Ny fandrinay dia izao karimy izao ani anampy anay hibebaka satria ry Jesosy Tompo nanaiky nalaina fanahy tany anefitra ianao mba hampiseho aminay fa ady sady dia ny fiainana ary maro ny zava-misy izay mety manahirana anay. Ambaranao aminay fa mety malemy zahay ka raha ny herinay fosiny dia sy andresy zahay. Ka omeo anay ary ny fahasoavana mba hanananay fanatretena hibebaka izahay, aneky izahay isy ny fakapanahy miaraka aminao. Izao karimy izao anery Jesosy zokinay anampy anay iombina aminao bebe kokoa ka raha miara-maty aminao amin'ny fahotana izahay dia hiaraka isangana aminao amin'ny mitodika aminao zahay ry Masiny Maria reny mivavao anay mba anaiky ho tantanany fanahy masina tahaka an'i Jesosy zahay ka andresy amin'ny ady atrena amin'ny rasy ka ho tody soamantsara amin'ny dia ataonay dia ho tonga amin'ny baka izahay. Masinday Josefo mivavao koa anay mba ho fianakaviana eglizy kely mivavaka, mifampisimbina, mifanasoa ary hikatroka hiaro ny tontolo iainana. Aneo fa tena iovy eglizy olo velomin'ny batemy miongona miara-dalana mandray an-tanana izahay ka zary tabernakla velo. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
atika noho itroatika sandivaky sy asatsika miaraka aminy fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania